Atolotra antsika ny arahaba omba ampirarintsoro namana malala. Ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany hipetraka tsy tapaka aminao sy ny ankoranao. Mitombo ny talenta rehefa ampiasaina ampahatokiana. Mitombo ny talenta rehefa ampiasaina ampahatokiana. Mateo 5:24 sy 5 manao hoe fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa andeha ho any an-tany hafa ka niantso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Koa ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray nomeny talenta 2 ary ny anankiray iray. Samy araka ny fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Fanoharana izy io andeha le mpanompo le tompon'ny talenta zany, tompon'ny fananana sy ny harena dia natsoiny ny mpanompony. Za andeha fa hozaraiko aminareo ampitomboy ireto talenta ireto. Indray mena 5, indray mena 2, indray mena anankiray. Araka ny fahaizany avy. Araka ny fahaizany sy ny fomba ampiasany azy. Io zany le tonga amin'ny teny malagasy manao hoe zavatra tsy hay tsy bitam-pitahana. Ny tompo Andriamanitra mahalala ny zavatra haintsika sy ny fetra ny talenta azontsika ho raisina sy ampiasaintsika. Aoka tsy andry toe-javatra goavana be isika zay vao ampiasa ny talentantsika. Misy olona sasany dia rehefa zavatra mafanafana, rehefa zavatra mipoapoaka ihany dia izay vao tena mirotsaka izy amin'izay mety hoe ho hitan'ny olona. Indraindray koa eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia hoe aoka miandry fanosorana ataon'ny mpitandrina sy ny olona, ireny olona voateny ireny, izay vao tena hiasa. Tsy misy maharatsy an'izany. Ny fanosorana dia apetraka eo amin'ny sehatr'asa fanompoana amin'ny zara asa izay notendren'Andriamanitra. Ny sasany ho mpitandrina, ny sasany ho olona, ny sasany ho diakona. Fa isika rehetra dia samy manana talenta omen'Andriamanitra antsika. Na dia iray aza ny talenta omenantsika, ampiasao amin'ny fahatokiana mba hahazoana talenta hafa. Io ho an'ny olona mpamorokira zany, mpanao tononkalo dia tena mitombina mihitsy hoe rehefa tsy ampiasaina io famoronan-kira io na fanaovana tononkalo dia tsy mahay intsony ianao afaka ataona vitsivitsy. Ho sarotra be izy io. Ka rehefa mbola afaka manao dia ampiasao ireny talenta sy fanomezam-pahasoavana ireny. Amelombelona antsika Andriamanitra, ampitombo antsika, ampitombo ny talenta sy ny vokatra ananantsika ny fanan'Andriamanitra. Samy araka ny fahaizany avy no nanomezan'Andriamanitra antsika ny talenta. Dia lasa Kristy tsy hoe olombitsy ihany no tsongaina mba hanao asa manokana, fa isika rehetra. Efa niresantsika tany aloha tany fa amin'izao fotoana mazava, vaninandro moderna izao dia afaka ianarana avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Afaka ianarana. Araroty zany, mety mandany vola kely, mandany fotoana kely fa azo ianarana izany. Fianarana amin'ny toroteny azo ianarana izany. Ny fianarana zava-maneno azo ianarana. Ny fianarana rehetra ao amin'ny fanompoana azo ianarana. Tsy misy mihitsy zany hoe tonga dia teraka mpitoroteny. Tsy misy mihitsy hoe tonga dia teraka mpikabary, fa azo ianarana ny zavatra rehetra. Fa izao aoka ho voninahitr'Andriamanitra ireny toe-javatra rehetra ireny. Rehefa ampitombointsika, rehefa ampiasaintsika ilay izy dia ampitomboin'Andriamanitra. Ho antsika ny tombontsoa voalohany, ho an'ny tokantranontsika, ho an'ny asan'Andriamanitra ary ho an'izao tontolo izao. Ampitomboina ny talenta ampiasaina amin'ny fahatokiana. Ampiasao ary, ampiasao zany fa ho tahian'Andriamanitra amin'ny fomba manokana ianao. Hivavaka isika. Saotranao izay tompo tsara, ianao mampianatra anay, mampirisika anay, manome hery anay mba ampiasa ireo talenta sy tombontsoa nomenao anay. Omeo hery zahay. Aza atao menamenatra, atao fisahisahy manao ny asanao ary ampio amin'ny fomba manokana mba hitondra voka-tsoa eo amin'ny fanomponanao zany talenta izany. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.